Manoloana ny zava-nisy taorian'ny fiainana filoham-pirenena vaovao dia manana ny heviny ny mpanao politika. Isany amin'izany ary Andriamatoa Nicolas Randrina Solo fanazavana. Mba avonasika mba hiaraka hivavaka zany mba sy voiky eto amin'ny firenena intsony zany. Tokony fanometana ny filoha vaovao ahoana ny fomba ahafahantsika zany hoe hivoahana amin'izay crise zany malakilaky fa sy dia hoe anangana samanorana eto koa zany hoe mampisikera hifanametsiny eto anaovana lakava. Dia tiako avana zany fa zay mampara aloha zany dia tsara fantasinareo fa sy misy an'izany problème zay sy ny SPM zany lainga zany. Fa izy moa zany le misy amin'ny visenisy agnatin'le mampara sy ny SPM zany misy ny fandrangitra. Dia raha zany hoe mampara sy ny SPM misy olana sy ny mampara. Ireo zany misy ny tsy fankahazoazo satria olona ray antony taloha dia anjary ataondreo hoe ny mampara sy ny SPM ny tsy fankahazo. Hoe magnilikilika ny avy aty amin'ny SPM zay tariny ery sy président ery zany. Zay zavatra tsy misy ka. Zay raha zay zany tokony sy hivoneto. Sy adala koa zany filoha vaovao hoe olona nano azy fantasy nano azy hoe dia ho aifikifika zany fa raha malala zany tokony firenena zany. Zany dia zava-dehibe nge zany hoe raha mahalala fa goavana didimiandry azy. Goavana ny zavatra ao anatin'ny sainao zany hoe jerevina ny vahoaka roamroapolo tapitrisa fa sy olomisy. Ka raha sy mandray telefoninao izy androany hoe sy voarainao androany dia hoe efa magnilikilika sy zay loatra zany zavatra zay ho tenenina mba ampitana amin'ny namana zany fa araky ny filazana taminay dia mbola misy moa le fotoana amorena aminay amin'izay olona nano azy sy sady tsy dia lahara-pahamena koa ne dia olona hoe zahay visenesa kosa dia hoe ampitovizina amin'olona be da be manera Madagasikara ty.